NGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Nanantanteraka fihetsiketsehana androany ireo mpianatra monina eny amin'ny faritry ny Université Akanjo 2. Ny volana mahery ankehitriny no nanaovan'izy ireo ny fitarainana mikasika ny fahatapahan'ny rano saingy tsy nisy valy ny hatreto. Antony nanaovan'izy ireo ny fitokonana sy ny antso fanerana teny an-toerana. Ny tokona teny amin'ny tahirim-bolam-panjakana Antaninarenina avokoa ny maraina teo, ireo mpandrarana maly ny tsenam-bary-panjakana mitaky ny fandoavan'ny fanjakana malagasy ny volan'izy ireo. Efa vita ny asa nefa tsy mbola nahazo ny volan'izy ireo hatramin'izao. Efa nanomboka ny volana Novambra 2024 no niato ny fandoavana ny volan'ireo mpandrara teny amin'ny kitapom-bolam-panjakana ary tsy mbola misy hatramin'izao. Tsy hijanona ny antsika fitakiana raha toa ka tsy misy ny daty voafaritra andraisan'izy ireo ny volany. Tsy lahara-pahamehana oharina amin'ny zava-misy ankehitriny eto amin'ny firenena ny tetikasa teleferika hoy ny fanehoan-kevitry ny Pahay Toekarena Androany. Ity tetikasa ity izay nankatoavana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ary voarakitra ao anatin'izany fa hamoaka ny ampahambola voalohany Banque Société Générale. Mianatrany ny asa ny vakoka ara-kolontsaina sy ara-javakanto eto Madagasikara raha nambara ny mpanakanto vahiny misehatra amin'ny fanaovana zavakanto sy sary sikotra. Anton'izany tsy fahafehezan'ireo mpisehatra ny dika teny hoe artista sy artisan vokatry ny tsy fisian'ny toeram-piofanana ambony natokana ao amin'izany. Ny gady natao Kiev Ukraine ny atandro teo ny délégationna européenne. Tompona andraikitra ambony maro avy amin'ny Commission européenne no tonga tao Kiev androany. Tanjona amin'izao fitsidihana izao ny fanomezana torohevitra politika ho an'ny Ukraine raha ny fanazavana. Ary ho avy hatrany ary ny antsipirin'ireo. Falitafahoana aminao indray amin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao aterina ny araba tomboky lasy tomboky vavy ary saina mpitiavana ianao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fotoana avy hatrany dia nanantanteraka fihetsiketsehana androany ireo mpianatra monina eny amin'ny faritry ny Université Ankatso 2 dimy volana mahery ankehitriny no nanaovan'izy ireo ny fitarainana mahakasika ny fahatapahan'ny rano saingy tsy nisy valy ny hatreto. Antony nanaovan'izy ireo fitokonana sy ny antso fanerana teny an-toerana. Nanatrika izany Abraham Randriamanana. Androany manodidina ny tamin'ny fitora sasany maraina nanatanteraka fitokonana ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny faritra Ankatso 2. Nisy nandritra izany ny sakana nataon'izy ireo tamin'ny lalana sy ny fandorana kodiarana. Teo koa ny antso fanerana tamin'ny alalan'ny orakoraka sy ny fitondrana ireo bidon jaune. Efa nisy ny dinganana raina tamin'ny fametrahana ny fitarainana tamin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Mikasika ny fahatapahan'ny rano ho an'ny faritra Ankatso 2 nandritra ny volana maro saingy tsy misy valy ny rano nambaran'ireo mpianatra. Manomboka eo amin'ny bloc 1 hatramin'ny bloc 26 ny tsy fisian'ny rano. Masisa tsy masisy efa ela dia ela tokoa zay niatrika problème ny fijalian-drano. Sahirana zay tompoko. Tegna sahirana. Ary efa nanao dingana maro. Nanao fangatahana teny amin'ny croix ary ambaratonga ambony any amin'ny mpitondra zegny zay ary nifampiresaka tamin'ny jirama. Fa hatram'izao tompoko mbola tsisy vahaolana, mbola mitohy ihany. Efa dimy volana zay nanaovanay io fangatahana io. Zay tompoko sahirana, mpianatra amin'ny alina mandeha mitady rano hoe aiza. Efa miakatra 500 arivo ny mangala bidon araiky avy any ambany egny. Zay tompoko mpianatra. Tsy mahazo rano zay. Ny tsy fisian'ny rano tompoko miteraka insécurité aty aminay. Satria reny olona mandeha maka rano le karamena reny ary misy mangalatra ao amin'ny bloc. Vehivavy koa sahirana amin'andro alina tsy tenenina tsony.
tegna sahiragna na lehilahy na vehivavy sarotra tompoko mena amin'ny tany tsisy rano. Tsy hijanona ny fitakiana ho an'ireo mpianatra raha toa ka tsy misy ny vahaolana maharitra raisin'ny tompon'andraikitra raha ny fanazavana. Aina hiteraka olana amin'ny fiarahamonina amin'ny samy mpianatra mipetraka eny Ankatso 2 ny tsy fisian'ny rano. Mba ho hisy sorsa vaovao apetraka aty amin'ny plateforme 3 ambony aty satria ny pression le problème avy any ambany na ampiakarina zany le pression mety tsy handeha antoandro ranonay zany hoe ny tegna tiany angatahigny zany ho hisy sorsa vaovao menga avy aty ambony ka hatramin'ny bloc 26 eo na amin'ny bloc eo ambanin'izy io mba ahampy tsara be le rano fa tegna sahiragna zay tompo. Ary mety ho mafimafy kokoa noho io angamba no ataonay, mety ho mafimafy kokoa an'io zavatra ataonay io fa ny angatahana fotsiny zany mba tsy hisiany zay zavatra zay satria mety afara amin'izay samy mpianatra mety hiady ety amin'ny cité ety satria misy ny sasany zao ny sasany akanay rano ambany any misy manao resaka mampararo ny fonay zay le makarano dia ohatrany tena hoe misy fiantsaikany amin'le fonenana ety amin'ny cité zany le izy efa tsy tenenina ntsony ny fianarana nina ny fahasalamana satria amin'ny 12 alina ianao mandeha midina any ambany any ny vehivavy amin'izany mampalahelo ary efa tsanga misy ety amin'ny cité zany satria efa araky ny le mpanao ratsy hoe amin'izao ty anina ty mifo amin'izao makarano dia lasa izy mandimby anay ao an-trano ao dia lasa ny daholo ny any zao ny zavatra misy ety aminay ety. Taorian'izay tonga teny an-toerana ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Korasiny avy amin'ny Jirama nangataka fifampiresahana tamin'ireo mpianatra ho fijerena vahaolana. Izay tsy mila fampanantenana intsony tompo fa tonga dia asa mihitsiny raha azo atao raha tonga dia zao mihitsiny nareo manao an'ilay asa izay no ilainay. Raha ohatra tena tsy mety ilay vahaolana amin'ilay bombona dia ifanampy verina ifanampy amin'ny croix zay ahoana nanatsarana kokoa an'ilay équilibrage na réseau atao anatin'ny citerne marapavita an'ilay connexion vaovao. Hikaroana vahaolana araka le niteneniny teo zany demande ny andrasana dia androany zay dia anao zay demande zay angamba samy maheno daholo ny tompony andraikitra tandrify an'izay olana mahazo ny mpianatra ety zay mino zahay fa tsy ela zany amin'izay resaka fitaovana sy ny resaka nazay satria tsy ny croix rery zany ny concerné. Nanamafy ireo mpianatra ny amin'ny anohizana ny hetsika raha toa ka tsy miverina araka ny tokony ho izy ny fahamatsin-drano eny amin'ny faritra Ankatso 2. Fa ny tokona teny amin'ny tahirim-bola-panjakana Antaninarenina ihany koa ny maraina teo ny mpandrarana maliny tsenam-bary-panjakana mitaky ny andoavan'ny fanjakana malagasy ny volan'izy ireo. Efa vita ny asa nefa tsy mbola nahazo ny volan'izy ireo hatramin'izao. Efa nanomboka ny volana Novambra 2024 no niato ny fandoavana ny volan'ireo mpandrara teny amin'ny kitapom-bola-panjakana ary tsy mbola misy hatramin'izao. Tsy hijanona ny hetsika fitakiana raha toa ka tsy misy ny daty voafaritra andraisan'izy ireo ny volany raha ny fanazavana. Lehilahy Rana Efson. Ny maraina toy no tonga teny amin'ny tahirim-bola-panjakana teny Antaninarenina ny solotenan'ireo mpandrara malagasy sy namaly ny tsenam-bary-panjakana nitaky ny volan'izy ireo. Raha ny fanazavana tsy mbola voalofa hatramin'izao ny volan'ireo mpandrara ireo izay efa nampiantona nanomboka ny volana Novambra 2024. Mitaky ny andoavan'ny fanjakana malagasy ny volany araka izany izy ireo noho ny asa efa vita saingy tsy mbola voaray ny vola hatramin'izao. Misy makavola any amin'ny banky ohatrany hoe manao fifampirarana amin'ny banky zany dia rehefa tonga nefa fotoana amin'ny banky tsy te halala an'izany fa hoe fepitaona ihany ny fepitaona izahay reto nefa tena hoe efa naindrandra ny andro hoe amin'izao ny vola no mandeha tsy nisy vola hatramin'izao ka izay indrindra no antony anontanianay hoe inona ny antony volanay hoe tsy mbola mivoaka hatramin'izao satria raha ny fe mandeha dia hoe ny ao amin'ny banque centrale mihitsiny no mikatso tsy mampandeha an'ilay vola fa ny ao amin'ny trésor mandeha rehefa nijerena nefa n'ilay izy ny ato amin'ny trésor tsy afaka andehananay mihitsiny hoe ahoana hatramin'ny any amin'ny recette manao an'ilay chèque de banque izahay dia le chèque de banque tsy misy mivoaka mandraka ty ny androany efa fotoana maharitraritra ilay izy. Tsy ny fampitaovana ny ministera ihany no nosahany ireto mpandrara ireto fa atao ihany koa ny fikojakojana ny fiara ny fanofana ny fiara teny anivon'ny fiadizinan'ny repoblika ary hatramin'ny tetikasa ny filoham-pirenena. Manomboka amin'ny iray tapitrisa ariary hatramin'ny miliara ariary ny volan'ireo mpandrara malagasy tsy voalo ireo hatramin'izao. Tsy miverina ihany koa ny vola nataon'ireo mpandrara antoka hatrany fanazavana hatrany. Amin'ilay izy zany dia ohatra izao amin'ny recette générale d'Antananarivo resaka garantie de soumission hatramina 100 000 ariary izany hoe netana manao asa zahay dia mametraka garantie chèque de garantie dia angazenitra ireo dia vita ilay asa
dia averinay le chèque dia tokony positionner le volanay, zany hoe volanay io fa hatramin'ireny andro zany dia tsisy mandeha mihitsy le izy, zany hoe hatrany amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny betsaka indrindra. Efa volam-panja voaka amin'ny kitapom-bolam-panjakana dia concerné daholo, na ministère izy na organisme rattaché izy na service tsy haiko izy ao anatiny daholo. Penitra EPP rehefa ao anatiny hoe mipasy amin'ny trésor zany izy banque centrale dia tsisy paye mihitsy. Ny 15 novembre toa no tena nomboka suspendu io zavatra io, 15 novembre hatramin'izao dia izy zany tsisy valiteny mihitsy aloha natreto fa dia rapitso misy vaovao rapitso raha afaka pitso tonga zao ny 10 dia hoe hanao pension indray zahay dia tonga indray ny 15 dia hanao karaha mampiasa mpanjakana zahay dia izay zany miandro foana tsisy valiteny mihitsy. Tsy mifanaraka tamin'ny fifanarahana natao teny ampiandohana ny zavatra mitranga amin'izao fotoana hoy ireo mpandraharaha ary manapotika tanteraka ny fandraharana eto Madagasikara ny tranga tahaka izao. Tsy hijanona ny hetsika fitakiana raha toa ka tsy misy ny daty voafaritra andraisan'izy ireo ny volany. Tsika taonaiza zany tompoko dia tsy hijanona raha tsy mahazo daty limite izay hoe amin'izao no tokony hivoaka sy manomboka amin'ny paiement anay satria ilay zava-misy tsy mifanaraka amin'ny convention izay fanaovana eraky ministera kanefa ilay zava-misy hoe tena mampalahelo be tonga aty izay tsy mahazo miditra tsy mahazo manaraka efa mahazo ordre de virement izay tsy tonga ao anaty comptenay ilay izy zany hoe lasa anjorom-bala zany izay fournisseur ireo zany amin'izao zava-misy izao tsy hijanona izay raha tsy mahazo daty limite hoe amin'izao mandeha ny paiement anay. Rampitso amin'ny folora maraina no fa ifampitaona eny amin'ny siatairim-bolam-panjakana eny Antaninarenina indray ireo mpandraharaha rehetra izay voakasika izao raharaha izao. Tsy matokony mpitondra fanjakana intsony ireo mpandraharaha malagasy amin'izao fotoana ary isan'ny anton'izany ny tsy fandoavana ny volan'izy ireo aorian'ny asa natao taorian'ny fitakiana nataon'ireo orinasa mpanao lalana nandritry ny roa taona nitaky ny volany ihany koa ankehitriny ireo mpandraharaha malagasy namaly ny tsenam-barim-panjakana isan-karazany. Fanadiadiana. Ny tokona teny Antaninarenina androany ireo mpandraharaha malagasy namaly ny tsenam-barim-panjakana nitaky ny volan'izy ireo tsy nalohan'ny fanjakana hatramin'izao. Tranga napatsiahany fitakiana sy ny antsoavo nataon'ireo orinasa mpanao lalana izay tsy nandray ny volany ihany koa. Niotriny roa taona ny fitakiana nataon'ireo orinasa mpanao lalana ireo ka sanatria ho tahaka izany ihany koa ve ny an'ireto mpandraharaha namaly ny tsenam-barim-panjakana nitaky ny volany ireto. Raha tsy ahivina isan'ny nampitarainy ireo orinasa mpanao lalana nitaky ny volany ny tsy fisiny mangarahara tamin'izany fotoana ka izay orinasa vitsy anisa raha mitamin'ireo orinasa tsy nahazo ny volany no notsongainy ny mpitondra fanjakana ka nomena vola. Roa taona taty aorian'ny fitakiana. Nanomboka ny taona 2024 taorian'ny fahavitan'ny asa ireo mpanao lalana ireo no nitaky sy nanao antsoavo ny andoavana ny volan'izy ireo. Saingy ny volana Oktobra 2024 vao nivoaka ny taratasy fanamarinana ahafahana mandoa ny volan'izy ireo. Dia ho tahaka izany ihany koa ve ireto mpandraharaha namaly ny tsenam-barim-panjakana nanomboka nanao fitakiana androany ireto. Raha io antota taratasy nivoaka io orinasa 27 tamin'ireo navita ny asa ny taona 2024 ny ampy orinasa 7 tamin'ireo navita asa ny taona 2024 no notsongaina ka nomena vola. Nisy 27 ireo orinasa nomena vola na tsy voaray tamin'ny fomba ofisialy aza ny asa nataon'izy ireo ny taona 2024 ary orinasa 5 hafa izay navita hatramin'ny 800 ny asa nataony ny taona 2024 ihany koa no notsongaina ka nomena vola. Ankoatr'izay nisy orinasa 3 hafa ankoatra ireo orinasa misy 13 nanamboatra sy nikojakoja tetezana sy bac izay navita ny asa ny taona 2024 nomena vola ny taona 2024 ihany koa. Raha totaly ireo misy 20% ireo orinasa nisitraka ny volany ny taona 2024 rehefa nitaky izany tao anatin'ny roa taona. Manodidina ny 30% anefa ireo orinasa mpanamboatra sy mpikojakoja lalana nanao fitakiana noho ny tsy fahazoan'izy ireo ny volany tamin'izany fotoana. Izany hoe nakaiza ireo orinasa 20% ambiny izy ireo izay mbola manohy ny fitakiana hatramin'izao ary mikasa ny anatevin-daharana ihany koa ny eny Antaninarenina. Ny situation'ny kojakoja lalana sy ny mpanao lalana zany dia tena azo lazaina fa tena mbola ao anaty fijaliana foana tamin'izao zany le calvaire dia fahoriana sy ny tsy fisina noho ny zava-misy mbola tsy nahazo vola tamin'izao zany ireo mpikojakoja lalana ireo mpikarakara lalana. Raha ny hevitsay zany satria samy mijaly tsy mahazo vola ny mpandraharaha rehetra eto Madagasikara dia tokony hamondrona hery zany raha fiheverako azy tokony hamondrona hery hiara hitaky satria raha tsirairay ny mandeha zany dia tsy mety satria tsy diso ny volana nomeny ray aman-dreny taloha hoe
limita be ny tsy lany mampo dia aleo manambatra hery zany a miaraka amin'ireo mpitaky androany teny Antaninarenina. Zay zany mety eto izay mpandraraha lalana ihany tsy voray tsy mahazo vola. Kay moa zany olona maro be tsy mahazo vola amin'izao fotoana izao dia tsara ny amoronana hery. Nanomboka ny volana Novambra 2024 raha tsy ahivina no efa nipetraka ny ahiahan'ireo mpanao fitakiana. Voalaza tamin'izany fotoana fa nisy orinasa mpanao lalana miisa 7 tamin'ireo 300 no isitraka ny volany ary tsy fantatra ny antony ny safidianan'ny mpitondra ireo orinasa 7 ireo. Ny volana Jolay 2024 nilaza ireo mpanao fitakiana fa efa nisy orinasa 30 efa nisitraka ny volany ary tsy fantatra mazava ihany koa ny antony ny safidianana ireo orinasa ireo. Raha ny loharanom-baovao azo, ny fiadidinan'ny Repoblika no nisafidy izay orinasa isitraka ny volany tamin'ireo orinasa miisa 300 nitaky ny volan'ny ireo. Tsy magaga araka izany raha toka miroso amin'ny appel d'offre ny fanjakana ary tsy misy mamaly ireo mpandraharaha indrindra eo amin'ny sehatry ny fanamboarana sy fikojakojana ny lalana. Izao indray nipoitra ireto mpandraharaha malagasy namaly ny tsenam-barim-panjakana ireto izay mitaky ny volany ihany koa. Mahakasika izay resaka lalana izay hatrany dia mitarena ireo vahoaka mpampiasa lalana ao amin'ny renivohitra Vakitrankaratra amin'izao fotoana izao no ny fampitehan'ny lalana any an-toerana. Tsy misy ihany koa ny fandraisana andraikitra izay ataon'ny mpitantanan'ny tanàna. Araka izany, nanao fanambarana ny solombavambahoaka voafidy tao Antsirabe voalohany androany fa andefa taratasy ho an'ny governoran'ny faritra Vakitrankaratra ny tenany. Tsy misy fandraisana andraikitra ataon'ny governoran'ny faritra ihany koa ho hatrany ity farany nandritra ny fanambarana izay nataony. TV Antsirabe. Anisan'ny tena mampitaraina ireo mponina eto amin'ny renivohitra Vakitrankaratra amin'izao fotoam-pahavaratra izao ny fampitehan'ny lalana na ny eto an-tampon-tanàna izany na eny anivon'ireo fokontany maro ary eo ihany koa ireo lalam-pirenena izay mandalo eto Antsirabe renivohitra. Anisan'izany ohatra ny eto amin'ny fokontany Ambomena izay tena mampitaraina ireo mponina ety an-toerana ny faharatsiana ity lalam-pirenena fahafito ity. Ary raha antsika mahita zao angambany dia mila ho jerena kaiky izany ity lalana ity satria mijaly ny vahoaka, mijaly ny mpampiasa lalana manana tomobila, nagnay magnatitra mpianatra samy arivo maka mpianatra, ilan'ny mpianatra ila tsy hita voakan'le école misy. Sy ny antony iny no niaraseny ity lalana ity to. Misy mpamboatra fa ohatran'io izany tsy dia lavorary angamba ny fagnamboarana dia izao ihany fiatraika satria resaka tototorana tany tapa-biriky fa mandeha tôbila dia miala tany le tsy vahaolana zay. Raha ny vahaolana hitako izany dia tokony averina tamin'ny fagnamboarana azy taloha izany tamin'ny nanaovana ciment TP azy ihany ity lalana ity. Dia mivoaka ara-dalàna io. Hitako loha fa tsy magnara-penitra zao tsy ao agnatin'ny kady zao. Araka izany dia nanao fanambarana ny solombavambahoaka voafidy teto Antsirabe voalohany avy amin'ny Antoko-Tim fa tsy misy fandraisana andraikitra ataon'ireo tompon'andraikitra eto amin'ny tanàna Antsirabe amin'ny fampitehany ireo lalana simba ireo izay tena mampitaraina ny vahoaka. Tsy andrela ny tenany fa andefa taratasy avy hatrany ho an'ny governoran'ny faritra Vakitrankaratra, taratasy fangatahana manokana ireo fitaovana na engin fanamboaran-dalana izay avy amin'ny fitondram-panjakana entina narenana ireo lalana simba rehetra eto Antsirabe ao anatiny 5 volana. Nanoratra n'ity taratasy ity ho alefako any amin'ny lehibe faritra na ny gouverneur dia andefa ihany koa any amin'ny préfecture kopiany ary andefa ihany koa any amin'ny ben'ny tanàna ny kopian'ity taratasy ity. Ny atao anatin'ity taratasy ity dia zao manana fitaovantsika, fitaovana fanamboaran-dalana engin be dia be teto amin'ny faritra Antsirabe teto. Dia amin'izao fotoana izao dia mipetra-potsiny eo ireo fitaovan'ireo fa tsy amin'ny mpitondra ireo fa fitaovam-panjakana. Omeo amin'ny tenako solombavambahoaka ireo engin na ireo fitaovana ngeza be eo amin'ny faritra ireo mandritra ny 5 volana anarenako ny lalana rehetra potika eto amin'ny faritra Antsirabe fa tena mangirifiry ny olona. 5 volana no angatahako aminareo solon-tenam-panjakana ety fotony. Indramana fa tsy ho fananako mandefa ity taratasy ity aho iaho any amin'ny faritra ary eto anao dia efa mandre an'izay andray matoa vivato ao ihany koa anao dokotera dia ny any amin'ny préfecture ihany koa fa tsy maintsy mandray andraikitra ny tenako solombavambahoaka fifiarahantsika mahalala ny tsy fahombiazana eo amin'ilay tanàna. Efa vonona ny entimanana ny fanamboarana ireo lalana simba ireo ho hiatrany ny solombavambahoaka fa ireo fitaovana na ireo engin sisa no angatahana amin'ny tompony andraikitra ny faritra ary sanatria mivaly ny fangatahana dia ny vahoaka no mahafantatra ny tokony ataony ho hiatrany ity farany. Tsy mitsabaka fa kosany manamora manamaivany any asanareo satria mahatsiaro mangirifiry loatra ny vahoaka. Zay ny antony tenenako hoe satria tanàna Eramanana ity ary ohatra moa izy nareo miteny hoe meososy ary zay anamboaranay azy dia za zany eto aloha dia manipika marindrano fa ny sosy na ny volako dia tsy omeko anareo any amin'ny faritra na omeko anareo any anivon'ny commune fa za no mitantana azy
omeko ny vahoaka na Antsirabe anampiko azy mba amitana aingana ireo lalana izay mitondra fangirifirina ho an'ny olona ireo. Ny andraikitra ny député mbola averiko ihany manara-maso ny mpanatanteraka. Le mpanatanteraka mihitsy sady tsy mihira ny tsy manao tsenjery. Noho izany zany dia tsy maintsy mandray andraikitra ny solombavam-bahoaka amin'ny maray aman-dreny voalohany azy eto amin'ny faritra Antsirabe voafidim-bahoaka. Fa tsy lahara-pameana oharina amin'ny zava-misy ankehitriny eto amin'ny firenena ny tetikasa teleferika hoy ny fanehoan-kevitry ny Baitoekarena androany. Ity tetikasa ity izay nankatoavana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ary voarakitra ao anatin'izany fa amoaka ny ampaham-bola voalohany ny Banque Société Générale Nasaina. Isan'ny teboka nisongadina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny tanterana Omaly ny fahafahana manomboka ny asa fanamboarana ny transport par câble na ny téléphérique. Ny Banque Société Générale no amoaka ny ampaham-bola voalohany amin'izany. Téléphérique izay ampitohy Ananosy, Sorano, Ankorondrano, Ivandry, Analamahitsy ary Ambatobe anatin'ny ligne orange. Tetikasa izay tsy laharam-pahamehana raha ny toedrarà misy eto amin'ny firenena amin'izao hoy ny fanehoan-kevitry ny Baitoekarena. Raha ny toedrarà Toekarena iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao dia tsara ny fanjakana ny mijery bebe kokoa ny naty sosialim-bahoaka. Ka raha izay resaka téléphérique izay raha efa tsy vita ohatran'izay sao dia tsara mijery, tsaratsara kokoa ny mety ho fiantraikan'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny satria raha le téléphérique no resahana na ny fanatanterahana azy raha mety efa andany andro raha izay, faharoa mbola andany vola, fahatelo vola sao dia tokony hipetraka any amin'ny toerana hafa ahafahana mampandroso ny fiainan'ny malagasy tsirairay isa-tokantrano. Tsy lahara-pahamehana ny famitana izay téléphérique izay amin'izao fotoana izao raha ny situation iainan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny. Raha misy ihany ny vola tokony ho ampiasaina dia tedavina izay fomba rehetra ara macroéconomique ahafahana mampiakatra ny fahefa-mividin'ny malagasy tsirairay. Izay ny hitako lahara-pahamehana amin'izao fotoana izao satria teny efa latsaka katerena, efa ela ny Baitoekarena no miteny fa ao anatina antsana ara-toekarena mafy zany Madagasikara zany amin'izao fotoana izao. Ireo nanana ny fahefa-mividy sy ny farim-piainana antonony no nokendrena andeha amin'ity téléphérique ity tany am-Piandohana. Ankehitriny noho ny tsy fahafehezana ny lafin'ny toekarena teto amin'ny firenena, ny totongana ny farim-piainan'ny malagasy ho hiatran'ny fanazavana. Raha ohatra ka nanana klasy moyenne taloha, nisy ny klasy tena farany ambany dia ny antonontonony ary ny farany ambony. Ny antonontonon'ireo no maro anisy. Rehefa maro anisy ireo nefa nianjera nakany amin'ilay klasy tena tsy afa manoatra intsony. Dikan'izay tsy afaka hanjifa akory. Eritrereto fotsiny farany sandam-bola tamin'ilay saika irealizena an'ilay projet any tsy io ny toeran'ny ariary. Ka raha ohatra araka ho realizenao io projet io. Nefa ny toeran'ny ariary amin'izao fotoana izao efa manakaiky ny 5,000 ariary ny euro ray. Ny dolara anankiray efa eo akaikikaikin'izay ihany koa ny US dollar. Amin'izay fotoana izay ny zavatra ateraka izay zavatra dia tsotra tsy afaka hanjifa akory. Tsy afaka hanjifa akory na ho vita io projet io tsy afaka hanjifan'izany ny sarambam-bahoaka ny malagasy. Raha ny fantatra enjera amin'ity taona ity ny famitana io ligne orange ampitohy Ananosy Ambatobe io. Andrasana mialohan'ny fahavitana io ny mpanara-baovao ny fiatsarany ny famatsiana herinaratra eto Antananarivo. Eo ihany koa ny fanatsarana ny farim-piainana ahafahan'ny sarababem-bahoaka mandeha amin'ity téléphérique ity. Ny saran'ny fandehanana amin'izany izay manodidina ny 4,000 ariary araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Izany hoe raha atao ny ga tsotsotra raha ray aman-dreny mananjanaka roa 4,000 ariary ny saran'ny dalana isan'andro amonjen'izy ireo ny fianarana sy ny odina. Mitombo avy roa ely io raha samy andeha amonjy ny asany ihany koa izy mivady andeha izay téléphérique izay. Izany hoe 2,3 ariary isan'andro no lany amin'ny saran-dalana andehanana téléphérique. Taorian'ny fanarana nataon'ny Italia Général ny ACM ny amin'ny mety avoasazy ny Madagasikara noho ny tsy fananany ity rafitra ity filan-kevim-pitantanana. Voatendry Omaly nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ireo mpikambana ao anatin'izany filan-kevim-pitantanana izany. Notendrena nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ireo mpikambana ao anatin'ny filan-kevim-pitantanana ny ACM. Misy 20 izy ireo ka ny telo amin'izany misolo tena ny ministera ny fitaterana, ny roa avy amin'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ny enina ambiny no safidina noho ny fahaiza-manao ny manokana eo amin'ny sehatra ny fifamoivoizana anabakabaka. Ny fiandohan'ny herinandro teo tsy ahivona no nilazan'ny Italia Général ny ACM fa hiafara amin'ny fikatona ny sidina anatin'ny sivilana ny tsy fananany aviation civile de Madagascar ny filan-kevim-pitantanana ary mety ho tafiditra ao anatin'ny listre ny PGS na ny problème grave de sécurité i Madagascar.
ny ACM izay tsy nanana izay mpikambana eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana izay nandritra ny 5 volana ary izao niroso tamin'ny fanendrena izao ny fanjakana. Momba izay fitaterana nabakabaka izay tsy mbola isan'ireo kompania mpitaterana treto ny Madagascar Airlines hoy ny eo anivon'ny ACM. Rehefa misy olona zany eto tiaka kompania aérienne dia misy procédure tsy maintsy arahana. Tsy misy procédure tsy maintsy arahana. Tsy afaka miteniteny hoe kompania aérienne zako raha tsy manana ianao. Averiko tsara. Raha tsy manana certificat de transport aérien atao hoe CTA. Tsy maintsy manana an'izay. Zay CTA zay tsy maintsy angatana aty amin'ny OACI, angatana aty amin'ny ACM. Ray zay. Compagnie aérienne tsy maintsy manana licence d'exploitation. Inona atao licence d'exploitation? Le fahafahana manamboly zany, manana fitaovana, manana rehetrarehetra mba afaka mitolona raha sanatria misy zavatra mitranga. Fahatelo tsy maintsy manana programme national de sûreté des compagnies. Zay vos compagnie aérienne. Fahalohany mety société hein. Pour votre information dia tsy mampanina miteny aminareo eto. Fa zany atao Madagascar Airlines zany amiko c'est une société. Ary tsika miteny zao mangataka izy anao compagnie aérienne na rehefa tena phase efa lasa lavidavitra fa hoatoato zany. Ery Madagascar tsara di, ce sont des compagnies satria manana CTA, manana licence d'exploitation, manana programme de sûreté. Anlasana araka izany ny fahafenoan'ny fipetrany Madagascar Airlines ahafahany mivadika eo kompania mpitaterana anabakabaka. Nahiditra vonjy maika nanomboka ny alatsinainy lasa teo taorian'ny fianoana azy teny anivon'ny fampanoavana i Jean Randriamanana pampany Lakolosy sady mpampianatra ho Mananjary. Anton'izany ny fitoriana napetraky ny mpandraran'ny fonja ny volana oktobra lasa teo taorian'ny zaran'ny Jean Randriamanana tanatin'ny tambajotra tserasera ny kolokolo sy ny fandikan-dalàna ary ny tsy fanajana ny zon'olombelona ao amin'ny fonja ny Mananjary. Fanampanazavana. Izy malasa teo niatrika ny famotorana teny anivon'ny tobiny Zandarmaria tao Mananjary Jean Randriamanana pampanian'ny Lakolosy no sady mpampianatra taorian'ny fitorinana napetraky ny mpandraran'ny fonja ny antoerana ny volana oktobra 2024. Mifandray amin'ity fitorinana nataon'ny mpandraran'ny fonja ity ny fizarana nataon'ny Jean Randriamanana tanatin'ny tambazotra tserasera Facebook izay nanao ny fisintomana Lakolosy mikasika ny kolokolo sy ny fandikan-dalàna ary ny tsy fanajana ny zon'olombelona ao amin'ny fonjaben'ny Mananjary. Taorian'ny fiainoana azy teny anivon'ny fampanoavana nahiditra ponja vonjy maika nanomboka ny alatsinainy lasa teo i Jean Randriamanana. Raha iverenana nisy ny fitorinan'ny mpandraran'ny fonjaben'ny Mananjary nataon'olon-tsotra ny 12 Desambra lasa teo mikasika ny kolokolo sy ny fanaparam-pahefana nahazo azy saingy nolavin'ny fitsarana izany. Nanaparitaka izany i Jean Randriamanana tanatin'ny tambazotra tserasera. Nisy ny fandrahonana natao ho an'ny vavolombelona tamin'izany raha ny fizarana nataon'ny Jean Randriamanana trany ny fahavalo ny volana janoary lasa teo. Nanao ny fitoriana ny mpandraran'ny fonja taorian'izay. Ny 2 Febroary ho avy izao no hiatrika fitsarana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Mananjary ity raharany ny torian'ny mpandraran'ny fonja ny Jean Randriamanana ity. Etsy ankilany anisany namafy ny fisiana kolokolo eny anivon'ny fonja ny avy eo anivon'ny CNIDH nandritra ny fampahafantarana ny torolalana isoroana ny kolokolo eny amin'ny fonja. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa roa apatelin'ireo mpandray anjara amin'ny kolokolo eny anivon'ny fonja dia mpandraran'ny fonja avokoa raha ny fanadiadina natao toy ny teny amin'ny fonja Natanimora sy ny fonja ny Tsiafa. Anasana araka izany ny hovoka pitsarana mikasika ny raharaha Jean Randriamanana. Izay mamatrana ny tapany voalohany fampalalamba vaovao no sady fotoanany doka fohy. Rehefa avy tsika miverina ao anatin'ny tapany faharoa. Finday kado smartphone na vaovao be S Prime. Finday raiky ifandraisanao maharitra amin'ireo akaiky anao amin'ny vidiny 399 000 ariary. Misy fihenam-bidy koa amin'ny finday iFil Prime, FM Prime sy ny Mifi 4G. Tonga vahaigna ny amin'ny Telma Shop anjifan'ilay ho anao. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Une voiture détruite, une voiture qui prend feu, une panne avec un bébé, une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Eh oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix.
Isaorana hatrany ianao tsy misaraka aminay mamerina ny araba tonga so indray ary ato anatin'ny tapahan'ny faharoa ny fampahalalam-baovao. Tafiditra amin'ireo firenena mpanao kolikoly sy mpividy diplôma betsaka indrindra i Madagasikara araka ny fanadihadiana nataona université tsy miankina iray. Kolikoly izay andraisan'ireo tompon'andraikitra Isatsokajy ny anjara miainga ny anivo ny université hatrany amin'ireo ministera voagasika raha ny fanazavana. Isan'ny firenena be mpanao kolikoly sy mpividy diplôma betsaka indrindra i Madagasikara araka ny fanadihadiana nataona université tsy miankina iray eto Andrenivohitra. Maro amin'ireo olona manana toerana ambony eny anivon'ny sampandrara samihafa no nividy diplôma fa tsy manana fahaizana na traikefa momba izany raha ny fanazavana. Ny endrika kolikoly zany dia miala avy any amin'ny fototra any ambany indrindra ka hatrany amin'ny fototra ambony indrindra ary amin'ny rafitra rehetrarehetra misy izay eo anivon'ny firenena anankiray ka anisan'izany Madagasikara ny anisan'ny be mpanao kolikoly indrindra rehefa natao ny fanadihadiana dia misy ilay olona tsy manana an'ilay fahaizana sy fahalalana sy ilay traikefa kanefa te azo an'izay reclassement izay ohatra dia mety fakapana ho azy izay lasa izy amin'izay etapy rehetrarehetra voalaza teo izay mety efa misy miendrika kolikoly azahoany an'ilay diplôma. Bizina miaingana anivo ny anjerimanontolo hatrany amin'ny ministera tompon'andraikitra Isatsokajy no mamparitaka ny kolikoly sy ny fivarotana diplôma raha ny fanazavana. Ny fahatra ny firenena ihany koa no isan'ny antony manosika ny olona hividy diplôma sy hanao kolikoly manodidina izany raha ny tatitra hatrany. Rehetrarehetra aloha izany dia voakasiky ny kolikoly na izy na iza ary miainga avy amin'ilay ataontsika hoe business io. Ny olona manao business ny tena iaingany ary ao anatin'izay business izay paritaka miparitaka ilay izy dia mahatratra ny rehetrarehetra ary izy io tsy azo iodivirana rehefa satria ny fahantrany firenena ny mahatonga an'ilay izy tena tsapa ary hita kosa fa mahantra ny firenena malagasy raha tsy ilaza efa aty amin'ny faraparana aty tsika angambany amin'ny filaharana dia ny tianambara zany ao anatin'ilay izy dia ny hoe izay fahantrana sy ny fahorian'ny olona izay ny mahatonga azy hieritreritra mba hipetraka amina toerana ambony satria ihany izy mieritreritra hoe mety mahazo vola mety mba hietihety kokoa ny fiainany hatsara kokoa dia mazava ho azy zany fa eo anivon'ny rafitra rehetrarehetra misy eto amin'ny firenena dia mety isy ny endrika kolikoly. Antony iray azo sampahitana na mampikorosofahana ny firenena ny fanomezana andraikitra ireny olona tsy manana fahaizana sy ny mari-pahaizana mifanaraka amin'ny zavatra iandreketany. Sehatra maro no ahitana izany eto amintsika. Tsy mbola hita taratra hatreto ny fandraisana an-tanana nataon'ny tompon'andraikitra Isatsokajy manoloana ireny tranga ireny. Fa tsy mbola misy ny rivodoza miforona ao anatin'ny 5 andro manaraka na atao anatin'ny vanim-potoana ny rivodoza aza isika ankehitriny raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Orana tandrifindrahoana sy erika no andravitra ny toetry ny andro saika manerana ny nosy. Fa mitombatra ny ihany koa ankilany ny fahavoazana amin'ny maha olona vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Tsheny izao farany teo. Tafakatra 73 ireo namony ainy raha ny tatitra farana voaka ny BNGRC. Tsy mbola misy fiforoana ny rivodoza atao anatin'ny 5 andro manaraka araka ny vinavina ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Orana tandrifindrahoana no andravitra ny toetry ny andro amin'ny ankamaroan'ny faritra manerana ny nosy raha toa ka hanao volon'andro ririnina ny eto afovoantany. Dia aty amin'ny manakaiky ny morontsiraka avaratra andefana sy ny ilan'ny andrefany afovoantany izany no misy aloha ny orana tandrifindrahoana mety arankotroka. Dia ho an'ny aty amin'ny afovoantany amin'ny ankapobeny somary manao volon'andro ririnina kely tsika zany ny maraina mety possible ny vao maraina zany mety misy eriketika kely dia ny tolakandro ny tontolo andro saika mandrahondrahona zany amin'ny ankapobeny fa mety hisy erikerika ihany koa na hoe orana malefaka ny tolakandro. Izay ny 3 andro manaraka ho an'ny ilan'ny atsinanany afovoantany. Maimaina zany ilan'ny atsinanany afovoantany. Maimaina fa mety misy erika na hoe orana manisy kely zay fotsiny ny tolakandro na hoe ny takariva iny dia ny aty tapany atsimon'ny nosy maina tanteraka. Ny morontsiraka atsinanana zany no misy orana foana orana malefaka foana ny morontsiraka atsinanana manontolo. Eo resaka fiforonana rivodoza aloha zany zao raha ntsika hoe 5 andro manaraka rehefa tsika 5 andro dia mbola tsisy. Mitombatra ny ihany koa ankilany ireo olona namony ainy vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Tsheny izao farany teo araka ny tatitra farana avoakan'ny BNGRC na ny Bureau National misahana ny loza sy ny tandindin-doza ny ariva teo tamin'ny 10 ora. Tafakatra 73 ireo namony ainy ary 20 ireo tsy hita popoka. Misy 700 sy 900 alina ireo trabona izay ahitana tokantrano 372 sy 2 alina ao anatin'ny faritra 70.
lona misa 7,7 alina no nafindra amin'ny toerana vonjomaika misa 2,1 misa 3,7 alina ireo toerana dibodrano ary 3,7 ireo simba tanteraka. Tsy lara-pameana ny fanomezan'ny mpitondra fanjakana tolotra sy fanampiana vonjy davanandro ho ireo mpikambana eo anivon'ny jeune cadre toliage. Ireto farany izay nilaza fa ny famoronana asa amin'ny alalan'ny fitrandrahana ireo harena kibon'ny tany no tokony hojerena. Fanadiadiana. Ny famoronana asa ho an'ny tanora amin'ny alalan'ny fananganana orinasa ny tokony mason'ny fanjakana fa tsy ny fanomezana tolotra vonjy davanandro ho ireo tanora mpandraharaha ao toliary. Raha toka tsy manana fahafahana iroso amin'izany ny mpitondra fanjakana, tokony erosona ny fitrandrahana ireo harena kibon'ny tany ho tombotsoany ny besena maro ny ao amin'ny faritra Atsimo andrefana izay isan'ny faritra manan-karena amin'izany raha ny fanazavana. Maro ny otrokarena izay ananan'ny faritra maro ao anatin'ny faritany Toliara, misy efatra izy ireo. Ohatra zany raha isika amin'ny faritra Menabe, ny faritra Menabe dia manana otrokarena sy harena na kibon'ny tany na an-dranomasina, akoatran'ny resaka hoe fambolena sy ny fiompiana dia manana ny vatosoa ny faritra Menabe, nefa tsy latsaka izany ny faritra Atsimo andrefana. Amin'izay fotoana raha misy ny tetikasa ajoro, tokony ahay mijery sy mitsinjo ny eny fotony. Takina nisy ny tombotsoa an'ny vahoaka sy ny vondrom-paritra Itsinjaram-pahefana toy ny Fokotany, ny commune ary ny faritra. Mametraka sy manipika ary mitaky amin'izay projet izay hiasa ao amin'ny faritany Toliara mba hametraka koa an'ireo mponina zany sy fanampiana amin'ilay hoe activité génératrice de revenu zany mba ahafahan'ireo mponina tsy hoe ionina fotsiny hoe andeha hiasa ao amina projet fa apiroborobo an'ireo asa fivelomana zany na avelomam-po moa izy ny fitenina avy any, mba apiroborobo an'ireo mba ahafahan'ireo olona ireo mivelona sy miaina ary koa mampiaina an'ireo tokantranony satria ireo olona ireo any anaty tokantrano mivoatra zany no fanohitra sy manampy amin'ny fampandrosoan'ny faritra, manampy amin'ny fampandrosoan'ny Madagasikara. Atreto ambany ny tany fampananana asa eto Madagasikara. Raha ny tarehimarika voaray ho an'ny taona 2024 lasa teo, 3 hatramin'ny 400 zany ho an'ny tanora ary 1,500 amin'ny ankapobeny. Ankilan'ireo ambony ny tany faratsin'ny asa izay mahatratra hatrany amin'ny 700. Ilaina araka izany ny mametraka paikady mazava ampiakarana ny tany fananana asa eto amintsika ary koa ny amantarana ireo karazana asa mifandraika amin'ny traikefa sy ny fari-pahaizana anana ny tsirairay avy. Ny sitraka tolotra ara-pahasalamana sy fanafody maimaim-poana avy amin'ny fiadidinan'ny komina Antananarivo renivohitra androany, ireo mpiasa sy ny fianakaviana eo anivon'ny SMA na ny Société municipale d'assainissement d'Antananarivo. Tolotra izay natao ho an'ireo mpiasa misahana ny fanadiovana eto amin'ny komina, fa eo ihany koa ny anohizana ny hetsika ho an'ireo vahoaka n'Antananarivo. Christian Dimby. Misedra olana ara-pahasalamana vokatry ny asa fanadiovana ny tanàna Antananarivo ireo mpiasan'ny SMA na ny Société municipale d'assainissement d'Antananarivo amin'izao fotoana hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny commune. Manoloana io, nisy androany ny tolotra fizaham-pahasalamana sy fanomezam-panafody maimaim-poana azy ireo sy ny fianakaviany hitsinjovana ny fahasalamana sy ho fanamariana ny taona vaovao. Nesika androany ity zany araka ny resaka nataon'ny bentanana taminay teto tamin'ny fiarabana sasany taona dia laza izy fa hitondra dokotera ao aty toerana. Tombotsoa azo aloha zany zao raha araka n'izao zava-misy zao zany dia mba hoe fitondrana vady aman-janaka fa hanamaka aty mandritry ny androandro fanirina mba hoe ho aritra le fitsaboana satria le asa raha malala fa maloto sy ny tariny no lalaovana dia mila raha maso akaiky le fitsaboana. Mera mibentana isorana manokana ho an'ity fihetsika ataony indray mitoraka tamin'ny orinasa ity. Nisany izany moa le fanafody mena maimaim-poana ho an'ny isam-batan'olona ny zanaka sy ny anina raha tonga daholo. Ito ity hetsika ara-pahasalamana maimaim-poana ity manerana ireo boriboritany enina eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana hatrany. Iarahantsika malala fa naiza ataontsika hoe toeram-pitsaboana izay andianana dia tsy maintsy misy sarany avokoa. Fa ny eto zany ty hoe tolotra manokana izay hoe programme lasa mibe ny tanàna ho an'ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka eto amin'ny tanàna Antananarivo dia io izy io miarahantsika malala fa dia tsisy andoavam-bola eo fa dia maimaim-poana avokoa. Misy
laminasy efa mipetraka amin'izy io aky tena ho ampitomboana akak'izay tena azo anaovana azy ao anatin'ny bokibokitany enina eto amin'ny tanàna Antananarivo amin'ny commune. Ny santatra izany tolotra ara-pahasalamana izany voalohany ireo mpiasa eo anivon'ny SMA sy ny SMEV nanisana. Itoeram-pitso ny hetsika ary misokatra ho an'ny rehetra ny vavahady. Aorian'izao, isy ihany koa ny any amin'ny fokotany Anjanahary amin'ny talata 7 ny volana febroary ho avy izao. Tany Ndoza ireo faritra mando eto amintsika amin'izao fotoana noho ny asan'olombelona. Ny faritra mando izay iankina ny karazan zava-mananaina samihafa miantoka ny fahaveloman'ny olona ara-tsakafo sy ara-toe-karena ary manandanja manoloana ny ady atao amin'ny fiovan'ny toetry ny andro. Panadiadina. Tany Ndoza ny faritra mando maneran-tany ary tafiditra anatin'izany eto Madagasikara. Ny fahasimban'ireo faritra mando izay avo telo eny noho ny fahasimban'ny ala. Raha ny antotanisa voaray, ny 570 ny faritra mando maneran-tany no nanjavona nanomboka ny taona 760. Ho an'ny Madagasikara manokana, nanomboka ny taona 560, ny 900 ny faritra mando teto afovoantany no simba. Hatramin'ny taona 760, mahery ny 20% ny alaonko no niaran'ny fahasimbana sy ny fandripahana no ny filana azo sy arina fandrehatra ary ny fanitarana fambolena sy fiompiana. Ny amafy io fahasimbana io tatao anatin'ny 10 taona farany. Ireo no niteraka ny fianan'ny rano fisotro madio. Raha ny antotanisa hatrany, mandridina ny rofaingo roa lavitrisa ireo olona tsy afaka misitraka rano fisotro madio maneran-tany. Antony maro no mahatonga ny fahasimban'ny faritra mando ary mitazona ny laran'ny voalohany amin'izany ny asan'olombelona. Ohatra ny famadihana azy ireny ho tany fambolena, ny fampiasana tsiradrary ny ireo tahirin-drano, ny fanjonoana diso tafahoatra sy ny tsy manara-penitra, ny fanamainana sy ny fanotofana ary ny fiovan'ny toetrandro. Nankalazaina androany tao atorotoro fotsy Andasibe Moramanga Tsehivina ny andro maneran-tany ho an'ny faritra mando. Lohahevitra ny safidiana tamin'izany ny hoe fanarenana ny faritra mando fotoanan'izao. Ny faritra mando izay ankinan'ireo karazan-java-manan'aina samihafa miantoka ny fahaveloman'ny olona ara-tsakafo sy ara-toe-karena ary manandanja manoloana ny ady atao amin'ny fiovan'ny toetrandro. Tafaverina tanindrazana ary ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany izy telo menadany hitondra ny avo ny vonina ipirenena nandritra ny Coupe du Monde des Traiteurs no tanterahana tany Lyon. Tsy ahivana fa efatra maneran-tany ny laharana anisan'ny ekipa notariny chef Lalaina miaraka amin'ny chef Fenso sy chef Bodo. Onina saina no mitatry ny antsipriny izay. Nisongadina maneran-tany Madagasikara nandritra ny fifananana Coupe du Monde des Traiteurs nitanterahana tany Lyon ny volana janoary teo hoy chef Lalaina izay nitarika ny ekipa raha nitafa tamin'ny mpanao gazety amin'izao fahatongavany délégation eto an-tanindrazana izao. Na ny chef miparticipe tamin'izy olona efa manana traikefa daholo amin'ny concours ohatran'ireny dia tsy misangamenatra isika matotsika fa efatra dia mbola misy zavatra tokony harenonao, mbola misy zavatra tokony atao tsy moramora zany hoe vehivavy kely anankiroa 5 taona. Nofinofiko tamin'ny mbola kely no lasa dokotera fa rehefa ohatrany hoe nizokiko dia ny dadako nampatonga anahy lasa nanao lakozia. Tamin'ny 2016 niditra nanao formation teto an-tanà dia tafiditra tao anatin'ny Le Monde aloha zany satria izay no afaka nataoko satria taraiky za tamin'ny inscription nianarako dia tany amin'ny resaka restauration zany lasa dia lasa tiako azy ilay izy dia hatramin'izao mbola tiako dia mbola ho tiako foana moa zany satria efa ao anatiny azao dia nofinofy mba ho parmi an'ny chef hoe chef lehibe ohatran'ny chef Lalaina zao mba ho reconnu mondialement sy ny rehetrarehetra dia mba fitaratry ny tanora izay miditra ao anatin'ny Le Monde koa. Isan'ny fotoana nampahafantarana ny Madagasikara manerana izao tontolo izao ity fifaninanana Coupe du Monde des Traiteurs ity. Ataoko ngambany hoe isan'ny raha hoe ny zavatra nataonay efatra maina-datany isan'ny afaka atao isan'ny navita isanjato kely ny asa ministera ngambany izay ny azoko lazaina satria zany asa ministera zany mampiroborobo fizahatany aty Madagasikara zany fa raha ny zavatra ataonay dia sanay ny teny ngambany efa navita 20-30 isanjato izay nampahafantatra Madagasikara dia engany mba hitole izy dia ny zavatra angatana hoe engany mba ho apetraka amin'ny toerana amin'izay le resaka gastronomie eto Madagasikara dia ngambany aleo asiana mihitsy zany hoe académie culinaire ohatrany hoe institut Paul Bocuse, institut Guillaume Gomez maninona moa hoe misy institut chef Lalaina na institut hoe tena former jeune na olo lasa lavitra kokoa dia zay ny projet efa karakarainay amin'izao tena hoe former ny tanora malagasy
ampianatra an'zareo hoe inona le tena ny olana mantsy eto amintsika dia zao be deabe a marina hoe manana restaurant be deabe tsika manana dommage le satria noho ny tsy fisian'izay formation zay dia mitovy daholo le zavatra atao raha ny vina ho maro ny malagasy fantadaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izay tontolo ny fandrahoana sy ny lakozy izay afaka 10 taona ho isoa filalaina. Mianatrany ny asan'ny vakoka ara-kolontsaina sy ara-javakanto eto Madagasikara raha nambarany mpanakanto vahiny misehatra amin'ny fanaovana zavakanto sy sary sikotra. Anton'izany tsy fahafehezan'ireo mpisehatra ny dikany teny hoe artista sy artisan vokatry ny tsifo sy ny toeram-piofanana momba an'izany natokana ho an'izany. Daniela Minarso. Mitotongana ny asan'ny vakoka ara-kolontsaina sy ara-javakanto eto Madagasikara raha nambarany Guy Bradel, mpanakanto vahiny misehatra amin'ny fanaovana zavakanto sy sary sikotra. Sarotra ho ity farany ny mamerina amin'ny laoniny ireo lafiny voalaza no ny fatiantoka anaterany teo amin'ireo mpisehatra. Moi je vois depuis en 25 ans une dégradation. Hitako nandritry ny 20 taona ny toerako teto ny fitotongan'ny vakoka ara-kolontsain'ny Madagasikara sy ny fahaizana manao ny amin'ny ankapobeny. Tsy mampino ny fatiantoka no sidrain'ny malagasy misehatra amin'ny asa tanana. Ny ady rery amin'ny fitotongan'ny vakoka ara-kolontsaina io izay asa mafy sy saropady. Sensible, très sensible. Vitsy ny mahay manavaka ny hevitra fonosy ny mpanakanto sy mpanao asa tanana. Ireo andraikitra roa ireo izay afangarony ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana raha ny fanazavana. Alors je suis plus artiste que artisan. C'est une évolution. Mpanakanto kokoa noho ny mpanao asa tanana. Fivoarana zany satria mpanao asa tanana aloha isika rehefa manaraka fiofanana sy ohatr'izany. Avy eo voalasa tompon'ny zavakanto. Rehefa mampitombo ny traikefa indray isika ka mahafantatra ireo pitsopitsony amin'ny sehatra io ary miroso amin'ny asa famoronana, izay voalasa mpanakanto. Ny hoe artista na mpanakanto ankehitriny izay tsy manana ny dikany intsony. Izany hoe raha mijery kely ny heviny maneran-tany isika dia afaka mametraka ny fanontaniana hoe miankina amin'ny asa tanany tokoa ve ny mpanakanto iray sa miankina amin'ny kabariny. Noho izany tiako raha ny asa tanako no maneho maha izy azy ahy fa tsy ny tenako no ilaza izany. Je préfère que ce soit mes œuvres qui parlent de moi que moi de parler de mes œuvres. Isan'ny olana ho an'ireo mpisehatra amin'ny zavakanto eto amintsika ho hiatrany ity mpanakanto vahiny ity ny tsy fisiny ny toeram-piofanana ambony natokana ho an'ireo mpisehatra amin'ny zavakanto na eo aza ny akingana sy ny talenta ananan'ny malagasy. Ankilany izy ny fampiratiany ireo zavakanto masina vitany Guy Bradel ny 7 hatramin'ny 15 febroary ho avy izao etsy Analakely. Zavakanto izay manana ny hevitra fonosiny eo amin'ny lafiny ara-panahy. Amin'ny maresaka avy any ivelany ny gady natao Kiev Ukraine ny ataondro teo ny délégation européenne tompona andraikitra ambony maro avy amin'ny commission européenne no tonga tao Kiev androany. Tanjona ny amin'izao fitsidiana izao ny fanomezana torohevitra politika ho an'ny Ukraine raha ny fanazavana. Fanampanazavana entsin'ny fitianokoloana eo amin'ny sariny France 24. Tafaverina ao Kiev indray ny filohan'ny Komisiona Européenne Ursula von der Leyen nandritry ny lateny no nambarany ity filohan'ny Komisiona Européenne ity fa vonina anampy ny Ukraine anatin'ny fotoana tsy voafetra ny vondrona Européenne. Ametraka sazy ho an'ny Moscou ihany koa ny Européenne amin'ny daty fitsingerenan'ny taona ny tarihan'ny Russia miady. Nanamafy ihany koa ny lehibe ny diplomate Européenne fa ho afanganana ny fanampiana ara-tafika ho an'ny Kiev raha boriborina manodidina ny 7.7 lavitrisa euro ny vola nanampiana an'ny Ukraine. Ny 12 lavitrisa tamin'izany no natokana ho fanampiana ny tafika Ukrainiana. Isany nasiana resaka ihany koa amin'izao fihaonana an-tampin'izao ny fangatahan'ny Kiev ho mpikambana ao amin'ny vondrona Européenne. Dia izay ihany koa no masaka azo natolotra tamin'ity alina ity tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahana feno no tsy saraka taminay hatramin'ny farany mametraka ny mandra-piaona tompoko.
Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.